Ankafaliana ndray tompo klasy tompoko vafy no hitsidiana ny tokantrano amin'izao takariva izao. Ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao no miaraka aminao amin'izao fotoana izao ka manasanao ampanajana ry izay hanaraka izany hatramin'ny farany. Famelo izay rehetra izay aloha dia ireto ary ireo lohatenim-baovao. Miezaka manadio tena manoloandreo osika sy fahatombanana nandritra ny fifidiana fihodinana faharoa ny seni. Afaka mitondra ireo prov izay ananany eny anivon'ny HCC ny avy amin'ny K25 mba hisiany fitoniana sy ahitana ny tena marina raha nambaran'ny CFM. Niatrika famitorana teny anivon'ny komisaria Foibe teto tsara lalàna ireo taly amin'ny famoahana ny gazetritra La Ligne de Mire le citoyen rehefa notoriany Andry Rajoelina. Manitsakitsaka tanteraka ny fisara-pahefana amin'ny Frantsa ny ambasadôrin'izy ireo monina sy miasa eto amintsika amin'ny alalan'ny fisoloana vavany Andry Rajoelina raha nambarany Andriamatoa ary Laurent Radasson na Roly Mercia. Araka izay na raha antsika tamin'ny lohatenim-baovao izay dia taleny famoahana gazety miisa roa eto anivon'ny orinasa RLM Communication no notoriany Andry Rajoelina ka natao fanadihadiana tetsy amin'ny komisaria Foibe tetsy tsara lalàna tamin'ity androany ity. Antony izao fitoriana izao moa ny famoahana an gazety ilay raha mahavoantontonona ny Andry Rajoelina any amin'ny fitsarana frantsay. Mbola vokatra vonjimaika fotsiny no nivoaka dia efa mampitahotra sy mampiororo ireo mpanao gazety sahady Andry Rajoelina fanadihadiana eo amin'ny sariny tiavina Rakotondrina. Tsy vao ny gazety Le Citoyen sy ny Tritra ary ny La Ligne de Mire ireriany no nanomboka ny tsy vaovao mahakasika ny raharaha izay voalaza fa nahavoatontonona ny Andry Rajoelina any amin'ny fitsarana frantsay ity. Fa anisany efa namoaka izany ny haino-manjery avy any ivelany dia ny TV5 Monde izany. Saingy hatreto dia mbola tsy nisy ny fitoriana nataony Andry Rajoelina any ity orinasa an-tserasera vahiny ity fa ny haino-manjery malagasy indray no atao antsojay amin'izao fotoana izao dia ireo mivondrona ao anatin'ny RLM Communication izany. Ka anisan'ny aran'izay fitoriana izay ny taleny famoahana ny gazety Tritra, La Ligne de Mire ary ny Le Citoyen ka nisy ny famotorana izay natao tamin'izy ireo androany tetsy amin'ny komisaria Foibe tetsy tsara lalàna. Natana zany ny tenako araka ny fitoriana Andry Rajoelina satria hoe nisy hoe nanalabaraka anazy ny vaovao miresaka mikasika ny affaire any Paris zany raha any Paris any amin'ny eo anivon'ny ataontsika hoe PNF na Parquet National Financier nambara tamin'izany moa zany hoe satria nanao démenti ny ambassade de France dia namaly moa ny tena hoe tsy habilité hanao démenti ny ambassade de France satria Parquet National Financier no saisi amin'izany raha zany ary mazava tsara ny séparation de pouvoir amin'izareo any an-dafy ka alohan'ny Parquet National Financier angamba ny démentirana izy. Faharoa manarakarak'izay tamin'ny 31 octobre 2018 dia vahiny tao amin'ny TV5 Monde ny filohan'ny Transparency Internationale Ketakaliana Fisson azotsika verijereva nafa mandeha anatin'ny internet azy zany hatramin'ny androany mbola tsy nisy démenti avy any amin'ny PNF mikasika an'izay raha zay zay ny azoko ambara. Taly famoahana ny Le Citoyen notoriany Andriamatoa Andry Rajoelina mikasika ny lahatsoratra izay navoakanay hoe voantso any amin'ny fitsarana frantsay izy. Ny tao ambony tao zany fanontaniana hoe diffamation zany olo izy zay ny plainte diffamation par voie de tiako ny manamarika fa tsy voalohany tsy izay namoaka ny voalohany efa nisy io vaovao io tamin'ity tanindrazana tamin'ny gazety tamin'ny 20 septembre 2020 ary mbola namafisiny ny directrice ny Transparency Internationale Madagascar teo amin'ny plateau ny TV5 Monde hoe voantso ary voaloha amin'ny voakasika amin'ny afera-pitsarana ny andafy Andriamatoa Rajoelina. Ka noho izany taraiky be le démenti ny ambassade frantsay izay tsy dia tena azo itokisana satria milaza mazava tsara le communiqué hoe à notre reconnaissance izay midika fa tsy voatery hafantatra ny tena mahakasika ny Andry Rajoelina le ambassade frantsay izay tsy avoakany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka noho izany ratsy ny Parquet National Financier any Frantsa no manao démenti hoe tsy concerné amina raha-pitsarana Andriamatoa Rajoelina dia mijanona amin'ny hevitra izahay hoe
ngoy voakasika lalina amin'ny raha-pitsarana ny andafy izy. Raha ny fantatra moa dia taoriny ny fampitam-baovao nataon'ny ambasady ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara voany sady nitorotaka izao i Andry Rajoelina. Araka izany dia nisy ny afatra noentiny mpandrindra ny RLM Communication ho an'ity ambasador ny Frantsay ity, satria dia tsy tokony hitsabaka amin'ny asan'ny fitsarana Frantsay izy no ity farany izay mifandraika amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ka tafiditra indrindra ao anatin'ny fahefana mpanatanteraka fa tsy fahefam-pitsarana. Araka izany dia manitsakitsaka tanteraka ny fisaraha-pahefana any Frantsa ity ambasador ity amin'ny alanany fisoloana vava an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Fanadihadiana eo amin'ny sary nitiavana Rakotondrina Atrany. Vous savez que Andry Rajoelina il est impliqué dans des affaires de biens mal acquis, qu'il va être entendu par les tribunaux français à propos des affaires qui concernent Mam Ravatmang, qui est son plus proche soutien. Ça, la population ne le sait pas forcément. C'est pourtant une information qu'il faut exposer à une semaine des présidentielles pour que les gens se fassent une idée. Atao amin'ny RLM Communication hoe nanala malagasy avelatsika moa zany ny raharaham-pitsarana ajaina tsara andeha amin'ny tokony andehanany ankoatran'izao famitorana eto anivon'ny police pirenena izao. Mais j'aimerais quand même lancer une remarque, sinon un message à l'endroit de Madame l'ambassadeur de France à Madagascar, qui a donc fait diffuser un communiqué de presse portant démenti des articles apparus dans les organes de presse de RLM Communication. Par le truchement de ce communiqué de presse, donc, Madame l'ambassadeur de France à Madagascar s'est érigée en avocat de Andry Rajoelina, publiquement et officiellement. Et de deux, comme tout le monde le sait, une ambassade est liée au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire au pouvoir exécutif. Alors qu'on peut parler ici de justice française, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire en France. Comme la séparation de pouvoir est sacrée en France, donc Madame l'ambassadeur de France vient de fouler aux pieds ce principe sacré de séparation de pouvoir en France, en s'érigeant comme avocat pour parler d'une affaire judiciaire qui ne relève point de ses fonctions. Avelatsika makasika iny raha iny fa eo amin'ny vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray niezaka nanadio tena avy hatrany ny Seny omaly nandritra ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika manoloana ireo kiana marobe tamin'ny karazana osika sy tsy fahatombanana niseho nandritra iny fifidianana fihodinana faharoa teo iny ary dia samy laza mihitsy moa ny filohan'ity androm-panjakana ity fa tsy ny Seny velively no olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sary nitiavana Rakotondrina. Nahagaga ny rehetra tokoa ny fanadiova-tena nataon'ny filohan'ny Seny omaly manoloana ireo karazana osika sy tsy fahatombanana niseho izay nampitaraina teo anivo ny kandida laharana 2020 indrindra fa ny fangalaram-bato tamin'ny endriny maro samihafa. Nilaza mantsy Andriamatoa Hery Rakotomanana fa tsy ny Seny velively no olana amin'izao fotoana izao fa ny fankahalana sy ny tsy fifankatiavana. Araka izany dia mampametra-panontaniana hoe iza izany no heverin'ny Seny fa makahalana izy. Tsy izay ihany fa anisan'ny nolazainy tao anatin'ny kabariny ihany koa ny hoe verezin'ny tsikalakalam-bola amin'izao fotoana izao ny tsikalakalam-pihavanana izay mbola fanontaniana mipetraka ihany koa. Maro mantsy ireo milaza fa miray tsikombakomba amin'ny kandida laharana 17 ny Seny amin'ny fanaovana alabato entina hampandaniana ity kandida ny mapara ity. Ankoatra izay dia nilaza ihany koa ny voamera maleo tena amin'sahana ny fifidianana fa ny tombotsoa ny vahoaka no jeren'izy ireo fa tsy an'olo-tokana nefa raha ny zava-misy nozohina dia toy ny tombotsoa ny Andry Rajoelina no jerena satria na dia mitabataba isan'andro aza ny ankilany fa misy ary maro ny alabato sy ny osika nandritra iny fifidianana iny izay mendrika anaovana fanadihadiana lalina mialohany namoahana iny voka-pifidianana vonjimaika iny.
ary tsy ny kandida latrina fadimy amby roapolo ihany no nilaza izany tsy fahatombanana izany fa efa nisy ihany koa ireo mpanara-maso ny fifidianana fa nanana taha-ambony ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana ny safidim-bahoaka sy ny fanaovana kolikoly nandritra iny fifidianana iny. Ankoatra izay dia niantso fifanantonana eo amin'ireo kandida rototana noho ny fihodinana faharoa ny Seni mba hifanantona raha toa ka te hitady fandaminana marina. Raha ny tena izy anefa dia ny Seni irery ihany no antoka mety sy ny filaminana eto amin'ny firenena raha toa ka mijanona ho maletena fa tsy mitanila na amin'izy na amin'izy. Etsy andanin'izay anefa dia tsy izay velively no zava-misy. Seni ihany no niaiky fa nisy ny tsy fahatombanana na olana ara-materialy tamin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana ka niteraka fifandosona teo amin'ny isambato azon'ireo kandida nandritra ny fampidirana izany tany anaty solosaina. Izay raha tsy ahivina dia ny isambato ambony azon'ny kandida latrina fadimy amby roapolo no lasan'ny kandida fahatelo amby folo. Koasa raha mety ho birao fandatsaham-bato teto Antananarivo ihany no nahitana ny tranga tahaka izany na mba manahoana kosa ny any amin'ireo tany lavitra indrina. Eo amin'izay lafim-baovao izay atrandry maro ireo nanambara ny tsy fahatombanana teo amin'ny famohan'ny Seni ny vokatra omaly mbola manatanteraka fampitana mantsy ny K25 fa 5 tsy nanakana azy ireo amoaka ny voka-pifidianana izany na dia teo aza ireo osika izay efa hita mibaribary. Noho izany nisy ireo nilaza fa alabato miompapana no natao tamin'iny fifidianana iny ary tsy azo ekena velively izany. Miantso ny tompon'andraikitra maefa amin'izany izy ireo mba andrainy andraikiny na izany eo anivon'ny ACC na ihany koa ireo vondrona iraisam-pirenena. Fanadihadiany finaritra Rakotomavo teo amin'ny sariny Ajamanatsoa. Voka-pifidianana tsy tena izy, tsy misy dikany navoaka ny Seni omaly iny raha nambara ny Andry Rakotomalala. Tsy nampiovana inona tamin'izy ireo ny fanatanterana ny fampitanana isan'ny vato sy ireo PV rehetra voaray satria tsy nandrasana akory ny mety ho valy ny favy hatrany dia navoaka ny vokatra vonjomaika. Tsy mitovy amin'izay fa nivoaka kosa ny vokatry ny teo anivon'ny QG ny K25 satria natratra 3.50 faingo 8 isanjato ny salany isa azo ny kandida Marc Ravalomanana. Voka-pifidianana tsy misy dikany ny voka-pifidianana iny satria ny voka-pifidianana mivoaka iny dia avy amin'izay PV voaray rehetrarehetra ny atao amin'ny Seni zany izy iny ary ireo PV ireo dia betsaka amin'ireo ny PV izay falsifié feno osika na PV faux PV mihitsy no tonga tao. Hita mihitsy ny izahay tompoko resaka hoe bourrage d'urne fotsiny no napalany amin'ny ankamaroan'ny vato izay azon'ny candidat numéro 13. Taremarika izay voarainay rehefa tonga daholo ireo karazana atota taratasy rehetrarehetra momba fifidianana eo amin'ny QG ny candidat Marc Ravalomanana dia lany tamin'ny sahalanisa 3.50 faingo 8 isanjato président Marc Ravalomanana. Dia manao antsoavo nefa ny tenanay amin'izao fotoana zao amin'ny HCC indrindra hoe efa tena nosahosena be teto amin'ity firenena ity nanomboka tamin'ireny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 reny na ny miaramila teto Madagasikara na ny antrim-panjakana isan-karazany teto Madagasikara ary indrindra koa fampitsara sy ireo mpitsara ambony ireo indrindra aleo amin'ity fotoana ity atsahatra daholo amin'izay izay zavatra manimba ny asin'ity firenena ity. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa i profesora James Ratsima fa tena fangalaram-bato izao fenoska nataony Seni. Isana nanatitra PV10 teny ihany koa ny tenany ary nanome fampitandremana ny Seni mba hamoaka ny ara-dalàna ny amin'izay vokatra izay. Ary zahay dia miteny mazava mihitsy hoe mpangalatra ianareo Seni, ataovy amiko le débat. Ianao mihitsy Andriamatoa Thierry Rakotomalavi io andao tsika hanao débat ho hitan'ny firenena ray manontolo manainga amin'ny vahoaka malagasy aza miaraka amin'ny mpangalatra fa raha io voka-pifidianana io fotsiny resahana vo eo nivoaka tany amin'ny QG an'ny président Marc Ravalomanana ny resaka taminy fa tsotra nanatitra PV fotsika be dehibe any profo ny constatena magistrat suisse napetranay tany Rano Maraina misa 400 voix dia mbola ho avy koa ny 700 voix mbola azo anarina ihany ianao ry zandrikely fantatrao fa alatra be vavany nataonao aleo mifona amin'ny vahoaka miteny mazava zany tsy ho vitanao io ary tsy anaiky iny io ny vahoaka malagasy. Izany rehetra izany no nahatonga ny K25 hanao hetsika raha mpitso mba ho fanoherana ny vokatra navoaka noho ny fisiany osika. Miray fo amin'ny eto andrenivohitra ihany koa ny any amin'ny faritra toy ny any Ambatolampy
Ny tanjon'izy ireo amin'izany ny voany marina rehetra ary manentana ny malagasy anao fitakiana hampanjaka ny izy sy ny safidiny. Tsy raharahana tamin'ny rivo rery ty raharaha mahakasika ny fifidianana ity fa raharaha mahakasika amin'ny Madagasikara ray manontolo ary izahay Mbatilampy sy ny faritra vakina karatra dia nisy amin'ny ray foa amin'io hetsika izay atao eo amin'ny 15 Mai raha pitso inona moa no antony? Ny antony anie dia tsotra efa fantatra ny fandrobana ny osoka ny alatra izay natao mba hampandresena ny candidat numéro 13. Ny tena tanjonay anie dia ny fampandresena ny dada aloha rehefa voapirofo ireo ratsy rehetra ireo alatra rehetrarehetra ireo madio le fifidianana dia mandresy dadany manentana antsika rehetra zotsika io safiditsika no ahodikotin'ny olona avilivilin'ny olona sy robain'ny olona. Tsy raha ny kandida larana fa 5 ihany araka izany ity fa ny malagasy rehetra mihitsy ka andrasana ny fahatsapatena ny tompon'andraikitra ny amin'izany mba isiny mangarahara amin'izany voka-pifidianana izany. Un grand centre commercial en plein centre-ville, Avance Center vous ouvre ses portes. Venez découvrir les promotions de Noël sur les habillements, tendances et classes. Vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, divers jouets et vêtements d'enfants. Avance Center vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle, felicidad, feliz Navidad. Jingle bell chime, jingle bell time. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell time. Snowing and blowing. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go back. Que la joie de cette période remplisse vos cœurs tout au long de l'année à venir. Joyeuses fêtes. On vous souhaite de joie. Tsy alalavitra amin'izay vaovao mandrina ny fifidiana izay hatrany isika. Alabato behivavy fa tsy hoe tsy fahatombanana intsony ny azo ilazana ny zava-misy mahakasika ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Raha nambara ny lantorandriana ary malala apikarika eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy ary tokony apikaritra amihitsy izany fanodikodinana safidim-bahoaka izany. Raha nambara ny ity pikarika ity hatrany fanadihadiny Jelita Soalalaina teo amin'ny sariny rivo rakotondrina. Taoriny ny fanarahamaso ireo voka-pifidianana nataon'ny reto pikarika amin'ny lafiny ara-toekarena sy sosialy reto dia hita fa tsy mitombona mihitsy ireo voka-pifidianana ary voapirofo izany rehetra izany ary tompona andraikitra tanteraka amin'ny famoanana voka-pifidianana tsy marina ny seny. Aloha indrindra aloha io tsy resaka tsy fahatombanana zany ka. Tsy fahatombanana zany anie ohatrany hoe nisy olona mifidy tao dia nandeha tsara fifidianana dia normal tsara ny taux de participation dia mety nisy hoe nisy olona anankiray ohatra na olona roa hoe tsy afaka mifidy izy no ny antony manokana zany atao hoe tsy fahatombanana na hoe niotra ray ohatra ny sanatriny zany ny
ny tsy haiko ny bulletin en nature na ohatra zany atao hoe tsy fahatomombanana fa ity tsy resaka hoe tsy fahatomombanana fa tena mihitsy fraude électorale massive zany hoe nisy olona zany to ambadika tao a nanao a nametraka tanjona dia nanao tetikady a dia nanatateraka hoe ahoana ny fomba angalarana amin'ity fifidianana ity dia tena nataon'le izy dia tena tanteraka le izy dia tena nahazo vato be dia be mihitsy izy tamin'ny alalan'le izy ary zay mahita hoe raha ohatra zany seni naka ny fanapa-kevitra iny hoe namoaka n'le valim-pifidianana ihany na dia teo raha le zay le fraude électorale massive hita tena azo tsapaitanan'izay a dia misy andraikitry ny seni goavana zany mampiseho ny fanapahan-kevitra mifanohitra amin'ny lalàna ary mifanohitra amin'ny mangarahara ny seni ary na kely io na lehibe dia rehefa nangalatra tokony hoenjeny ny lalàna foana ary ny safidy zany izy a ny ignorer ny fangatahana avy amin'ny K25 zany hoe mbola akan'ireo a liste électorale ho jerena tsirairay ireo le bureau de vote ny teneniko hoe amanjatondreo zany misy amanarivo mihitsy ara moa ohatra hoe jerevantsika hoe 7 isan-jato ohatra ny raisitsika hoe tsy normal ny taux de participation raha mihoatra ny 70% na 75% dia efa tafakatra any amin'ny 1300 1500 bureau de vote zany misy anomalie zany zany mampiseho a fa ny seni amin'izany a dia maka fanapa-kevitra izay mandeha mifanohatra amin'ny atao hoe fifidianana mangarahara zany dia zay ny anjarany moa zany a hojerena ireny any amin'ny ACC aloha ahoana fanapa-kevitra ny ACC hoe afaka mbola hojerena ve ireo zavatra reo ary efa lasa pièce conviction zao reo zavatra anaty pli mampitombo ny AIH ananan'ireo legal team ny namaika ny seni amoaka ny voka-pifidianana vonjimaika anefa ny lalàna mbola manome fotoana azy malalaka ahafahana manohy ny fanaovana fampitahana amba iantohana ny mangarahara amitanila amin'ny candidat larina fahatelo ambin'ny folo ny seni amin'izao fotoana izao ary efa tsikaritra raha teo fampitombona ny fisian'ny alabato behivavy fanadihadiny Trinitas Soalalaina teo amin'ny sariny Rivo Rakotondrina Atrany. Midika ho firaisana tsy kombakomba amin'ny mpangalabato ny famoahany seni voka-pifidianana na dia efa samy niaika aza ny rehetra fa nisy ireo tsy fahatomombanana sy alabato nandritra iny fifidianana iny raha nambarany avy amin'ny mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana. Fa inona no fahamehana no tsy maintsy amoahana anio voka-pifidianana io tamin'ny alakamisy nefa ny eo anivon'ny lalàna dia mbola manome fe-potoana malalaka ahafahana mifampiresaka amin'ny kandida ary mampiseho hoe zao lay diso ny ekenay dia izao no anarenana azy ekenareo ve fa le diso ny teneninareo dia azo arenina ka rehefa tsy misy ny fanarenana natao amin'ny fitoro zavatra hitan'ny kandida na ny solotenan'ny kandida na ny ekipan'ny kandida nidina teny amin'ny fotony tany amin'ny seni dia mazava ho azy ho anay lazy izahay fa tafiditra tafaray tsy kombakomba amin'ny mpangalatra sy ny mpanao osoka ny seni amin'izao fotoana izao ary miaro andreo mpanao osoka reo noho izay anton'izay. Be dia be ireo mpifidy no mitaraina voahitsakitsaka ny zony raha nambarany mpisolo vava ao amin'ny legal team ary raha tena te hampiatra ny mangarahara marina ny seni dia tsy tokony nailikilika ny delegen'ny kandida larina fahadimam-roapolo nandritra iny fifidianana iny. Mihevitra izay fa raha tena hoe mitady ny tena mangarahara tokoa dia tsy tokony miferana ny zoanay voalohany aloha eny anivon'ny SRMV raha tena mangarahara tokoa fa maninona no ny mpanaradia ny kandida anay na ny délégué anay dia tsy navela mihitsy nandeha niditra eny amin'ireny le SRMV reny efa kirakira ny adiny roa adiny telo ao zany le PV sy ny matériel rehetrarehetra amin'le vote dia zay vao hoe eo amin'izay jereo fa efa zay le izy misy tena fanaitsakitsahany zony fidy mihitsy ary zoanay mpanaradiana kandida amin'ny zavatra rehetrarehetra nitranga aloha hatreto. Tsy anaiky izao fangalaram-bato behivava izao ny avy amin'ny kandida Marc Ravalomanana raha ny nambaran'izy ireo satria mamita bahoaka izany.
maro ihany koa moa ireo olom-pirenena izay naneho ny heviny mahakasika invoka-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny Suénie ao Maliny. Arak'izany dia maro no manameloka izay fanapahan-kevitra navoaka ny Suénie izay satria dia fanitsakitsahana ny zo ny mpifidy ary fitanilana amin'ny kandida no nataon'ny Suénie raha nambaran'izy ireo ary vao nataony teraka hiaro ny safidiny hatramin'ny farany ireto olom-pirenena izay sendra ny mpanao gazetinay ireto. Jenita Soalalaina teo amin'ny sariny Rivo Rakotondrina. Yankinan'ny fiainam-pirenena ny fifidianana filoham-pirenena raha nambaran'ireo olon-tsotra tamin'ity androany ity ka tsy tokony hisy zavatra mevanina manodidina izany fifidianana izany ary tsy tokony namoaka voka-pifidianana vonjimaika ihany koa ny Suénie omaly fa no hamarinina tsara aloha ireo voka-pifidianana rehetra. Mbola tsy tokony namoaka voka-pifidianana vonjimaika ny Suénie omaly satria dia voka-pifidianana izay navoaka ny Suénie dia feno osika sy halatra tena miteraka korotana be ho an'ny firenena mihitsy ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika satria dia feno osika sy halatra tanteraka ary tena naiky izao ny Suénie fa feno osika tanila mihitsy ny Suénie tanila makany amin'ny numéro 13 ny Suénie. Tsy tokony hamoaka voka-pifidianana vonjimaika izy satria feno osika sy halatra amin'ny fifidianana be da be ny zavatra tsy marina nandeha tao karaha ohatra ka tsy maintsy miteraka savorivory raha ohatra ny tsy anaiky mihitsy ny K25 za zao mpanohana ny K25 fa tsy manaiky mihitsy vonina tanteraka hiaro ny safidiko hatramin'ny farany atopoko. Tokony mbola tsy namoaka ny voka-pifidianana maimaika ohatra n'iny ny Suénie satria fiainam-bahoaka io zavatra io fa tsy kilalao ny voka-dratsin'izay zavatra izay ny amiko mety ampikorotana ny Madagasikara izay zavatra izay. Ny faharoa manarak'izay mangatak'izay ao amin'ny Suénie tena mangataka re tompoko raha azonareo atao aza-potehana ny hoavin'ny Madagasikara. Dia ilay anao maliny tantarain'ny Suénie be dia be omaly tamin'ny namoaka an'ilay voka-pifidianana iny tena be dia be loatra ilay izy tena tsy rary ny zavatra ataon'ny Suénie ireny tsy tokony mbola hivoaka ny voka-pifidianana fa tokony mbola mbaniandry an'ilay confrontation zany rareo dia zay no izy. Tena hiaro mihitsy zay ary ho any amin'ny 13 mai zay raha pitsy tondra olona be dia be mihitsy zay tsy anaiky an'io zay. Raha ny ara-dalàna dia tsy tokony hamoaka ny voka-pifidianana maika mihitsy ny Suénie omaly ary le voka-pifidianana nomeny mbola tendance PV scanné fa tsy fizika tsy réel fa famitahana ny vahoaka ary manarak'izay ny taratasy nentina ny fidy tsy nisy numéro de série famitahana ny vahoaka tena kitsirano mihitsy tokony voasazy ny Suénie tsy manaiky efa zany anaovatena antsika ny vahoaka malagasy eto hatramin'izay fa dia tsy ary ny safidy fa zany manainga antsika vahoaka malagasy mijoroa fa fotoana izao tsy manaiky an'izany hoe viraviraina safiditsika. Manoloana izany rehetra izany dia manainga ny olom-pirenena rehetra ho tonga eny amin'ny kianjan'ny 30 Mei ny mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana mba noherana ny tsirariny amin'ny rapitso amin'ny 10 ora. Izao dia miangavy antsika rehetra ho tonga ao amin'ny kianjan'ny 13 Mei rapitso sabotsy amin'ny 10 ora satria ilana antsika menakavy ny fahatongavanao rehefa tonga be dia be ao tsika dia tanteraka ny zavatra kendrentsika amin'io tongava daholy isika rehetrarehetra zay tonga teny amin'ny faradoboka teny Mahamasina tongava ao daholo rapitso. Za zany dia zao no tena mariny marary azy zany hoe hitsaksahana ny safidiko ka na izaho na ireo olona rehetra izay mifidy amin'ny président Ravalomanana ka mahatsiaro tena fa voahitsakitsaka ny safidiny ary indrindrindrindra ilay Suénie izay natokisana natenainy hoe tsara zavatra marina no hita famitongilana ankehitriny tsy mety aminay zany ka tonga izay ary vonona hatramin'ny farany na hiary hatramin'ny ainay ary ho an'ny safidinay ho an'ny taranakay tsy maintsy izay ho tonga ao amin'ny 13 Mei rapitso. Eo ambony fahamarinana no tokony horenana izay ho lany amin'izao fifidianana fihodinana faharoa izao mba hisian'ny fitoniana raha nambarany filohan'ny CFM tamin'ity androany ity. Arak'izany mbola afaka mitondra ireo pirofo izay ananany eny anivon'ny ACC ny avy eo anivon'ny K25 mba hisian'ny fitoniana sy ahitana ny tena marina ary samy manana ny lanjany avokoa ireo kandida roa ny tarika nandritra ny fihodinana roa ireo na iza izany na iza tsy lany eo raha nambarany filohan'ny CFM hatrany satria samy vahoaka maro avokoa no nametraka fitokisana tamin'izy ireo. Fanadihadiny Jerita Soalalaina teo amin'ny sariny Rivo Rakotonirina hatrany. Vitany an'ny CRMV, vitany an'ny Suénie dia anjarany
asisy ka eo indrindra zay le hoe fifaminona zay raha mety misy zavatra lisoka tsy hitany taty mety hitany aty mety tsy hitany aty mety hitany ka zay le fandraisana le fahasahina mandray andraikitra amin'ny alala marina sy ny ara-dalàna zay no iantsonandrehetra tena zava-marina voalohany a dia ny hoe fandreseny marina ny fandreseny zao ny marina ka eo ambonin'izay marina zay a no hipetrahany zay candidat no iorenana zay ngamba eo ambony marina no tokony iorenana zay candidat lany eo sanatria vava lesoka be da be no hipetrahany zay olona tonga eo a dia manjary mitarika tsy filaminana zany efa samy olon-dehibe ray aman-dreny eto amin'ny firenena ro candidat roa reo efa samy manany lanjany sy ny aso no men'ny vahoaka anazy tamin'ny vato roa tapitrisa mahery aby fa ny akiray zany a misy tombony dia manoloana an'izay a dia mila miaraka mitodika reo olona ny fidy anareo reo a dia samy manana fanantenana aminareo fa ny akiray zany tsy mametraka fanantenana ao amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra manomboko zao fa samy manana fanantenana reo ka dia ny tombontsoa ny vahoaka ny tombontsoa amin'ny firenena ny tombontsoa an'ty tanindrazantsika ity a ny tokony iarahana mijery manomboko. Un grand centre commercial en plein centre-ville, avant 5 heures, vous ouvre ses portes. Venez découvrir les promotions de Noël sur les habillements, tendances et classes. Vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, divers jouets et vêtements d'enfants. Avant Center vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle, feliz Navidad. Jingle bell chime, jingle bell time. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell time. Snowing and blowing. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding. Que la joie de cette période remplisse vos cœurs tout au long de l'année à venir. Joyeuses fêtes. On vous souhaite joyeuses fêtes. toizantsika trany izao fampalalam-baovao izao fa eo amin'ny vaovao ny tranga mpiarahamonina kosa indray dia trano iray no maitetsy alarby ambony loha ny atoandro teo tokony ho tamin'ny roora raha ny vaovao iray dia tsy mbola voafeny afo somary nanahirana ihany koa ny namon'ny afo noho ny fahateren'ny lalana miditra makany amin'ity trano ity fantatra ihany koa moa atreto fa zazakely iray no namony ainy nandritra izany aitrano izay nitranga tetsy alarby ambony loha izay fa eo amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa indray dia efa mandray ny andraiky ny sahady ny eo anivo ny sampana mpamonjy vona amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao ao anatin'izany ny fanapahana ireo azo be atahorana ianjery ao ihany koa ny fanentanana ny mponina isan-tokantrano ny amin'ny isorohana ny loza mety ateraka izany fanadihadi ny fanoelahatra andriana tenaina teo amin'ny sary ny avitra lalaina.
Ialatsiny moa no ny fifandosoana izay horonatsary izay nandeha teo araka ny hitantsika teo dia ny horonatsary mahakasika ilay trano mahay tetsy Alarobia no narahanao teo fa izao kosa dia mahakasika ilay fanadihadiana momba ny mpamonjy vonina izay nataony fanoelaran-dRianantenany sy avitra lanena no arosanao avy hatrany. Vanim-potoana fahavaratra no misy atsika amin'izao fotoana izao, fotoana izay mabetsaka ny rotsakorana. Manoloana izany dia mandraina ndraiky ireo sampana mamonjy vonina manerana n'Antananarivo mba hisorohana ny loza mety hitranga. Tsy ny vanim-potoana fahavaratra ihany moa no anaovana izany fa mandavan-taona mihitsy. Efa nisy ny fanampahana ireo azo atao orana ianjera toy ny eny Anosy, ao ihany koa ny fiarah-miasan'izy ireo amin'ny fokontany ny amin'ny fijerena akaiky ireo trano ahina hiotsaka. Araka ny fanaon'ny mpamonjy vonina isan-taona manana izay ataontsika boucle de sapeur-pompier. Ny boucle de sapeur-pompier zany fanaonay inona amin'ny fatao mialohan'ny fahavaratra, mandritra ny fahavaratra, aorianan'ny fahavaratra. Tahaka ny fanaonay koa mandritra ny ataontsika intervention andavanandro journalière, misy teo le boucle d'émission. Hoe inona ny atao alohan'ny zavatra mitranga, aorianan'ny zavatra, mandritra ny zavatra mitranga ary aorianan'ny zavatra mitranga. Matetika fotoam-pahavaratra ohatr'izao dia ny loza ateraky ny fiotsana, ny loza vokatry ny rano, ny olona hoentin'ny rano, ny trano mianjera, reny zany matetika mitranga. Dia mahita koa tsika reny hazo eny amoron-dalana na hazo eny anaty tanàna na tamboho mety mianjera eny anaty lalana reny na mianjera ao anatin'ny tranon'olona. Zava-misy moa matetika mialohan'ny fahavaratra mihitsy zany fa manao fitsirena mialoha ny mpamonjy vonina miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo. Fitsirena ataonay mialoha hoe ity toerana anankiray ity ve tokony ampididoza, tokony anapana ve le hazo sao dia mitatao loatra le hazo noho ny vesatry ny rano na efa aloha le votokazo dia tokony hoe anasorana ny raviny mba ilana an'le vesatry ny rano ao anatin'ny izay fotoam-pahavaratra sy aloha fahavaratra iny. Tsy mandravatra-n'olona ihany koa ny sampana mpamonjy vonina raha nambaran'izy ireo raha tsy efa nahazoana lalana manokana izany. Ho fiomanana amin'izay fiantrehana ny fahavaratra izay dia nisy ny fanazara-tena nataon'ireo tompon'andraikitra maro avy amin'ny district préfecture faritra ary ny teo anivon'ny BNGRC. Toerana telo no nanaovana izany tamin'ity androany ity dia ny teny amin'ny BNGRC Antanimora, Ampitatafika ary Ambohimanambola. Fanadihadiana tantely Rabeny Lalana teo amin'ny sary avitra lalaina. Tompon'andraikitra maro no misehatra amin'izany fanazara-tena tanterahany BNGRC izany. Misy valo ireo tompon'andraikitra avy ao anivon'ny distrika mandray anjara, 4 avy any amin'ny prefecture, 4 avy any amin'ny faritra. Ilaina hatrany ny fiatrehana ny fahavaratra mba hisorohana ny mety sy ny loza raha ny nambarana ny BNGRC androany. Ambohimanambola sy Ampitatafika, toerana izay ahina ny sy ny tondra-drano araka ny nambara ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro noho izy ireo manamorona ny renirano. Distrika enina eto Antananarivo miampy amin'ny avaradrano, miampy amin'ny atsimondrano. Izay ny toerana voalohany. Ny toerana faharoa dia any Ampitatafika satria fanazarantena eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy le izy. Amin'ny ina ny mety hiakaran'ny ranon'ny Sisony ary ny Ambohimanambola kosa ahina mety hiakaran'ny ranon'ny Kopa zany. Zay le izy. Maninona moa zay zany fa tsy ny eto ihany fa ny tapan'ny avaratra ankoatran'ny Antananarivo zany zay mety hiaran'ny tondra-drano dia izy koa fanazarantena amin'ny volana janoary iny ny any Boeny, ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy amin'izay toerana rehetra hiarantsika miasa amin'ireo mpiara-mombona antoko ireo satria miara-misala ao anatin'le satria tsy mora ny manao fanazarantena dia mety toerana maromaro zany amin'ny volana janoary mitsidika no anaovantsika fanazarantena mitovy amin'izao ihany koa. Efa hatramin'izay ny BNGRC no nanao hetsika tahaka izao sy nanome fiofanana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba hiatrehana ny loza amin'izao fahavaratra izao. Mbola hitohy hatrany moa ny fanazarantena ataon'izy ireo. Eo amin'izay vaovao ny fiarahamonina izay hatrany dia mitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana amin'izao akatoko ny fety ny faran'ny taona izao. Mandany ora maromaro mihitsy ireo mpampiasa lalana vao afaka amin'izany, indrindra moa fa ireo fiara fitateram-bahoaka sy fiara karetsaka. Tsikaritra ihany koa fa vao maika mihabetsaka io fitohanana io noho ny fisian'ireo mpivarotra marobe eny amin'ny sisin'ireo lalana ifamezivezena. Fanadihadiana Fanoelaran-DRianantenany teo amin'ny sariny avitra lalaina.
andro vitsy sisa dia higadona ny taom-baovao ao anatin'izany dia mitohana ihany koa ny fahamovozana eto Antananarivo sy manodidina. Mamitaraina ny ankamaroan'ireo mpampiasa lalana avokoa izany satria dia mandany fotoana maromaro mihitsy vao afaka amin'izany indrindra ireo manana fiara. Tsy izay ihany fa anisany mampitohana amin'ny fahamovozana ihany koa ny fisian'ireo mpivarotra marobe manamorona ny arabe amin'izao akatoko ny fety faran'ny taona sy taom-baovao izao. Eo ihany koa ny faharatsian'ny lalana vokatry ny orana izay misy amin'izao fotoana izao. Amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaona izao moa dia manome tolotra manokana ho antsika ny trano mpivarotana Chic by Fabiola. Andeha hoarantsika avy hatrany ny sary fanadihadiana mahakasika izay. Efa betsaka tokoa ny malagasy no mahafantatra an'izany tranombarotra Chic by Fabiola izany. Eny hatrany ivelany dia manjifa ny vokatra ato amin'ny Chic by Fabiola avokoa. Izay tsy aizany misy azy fa etsy Soarano rotom-pave hiakatra ho any Ambondrona iny. Eto amin'ity trano lehibe ity misy ny Chic by Fabiola. Misy ihany koa nefa ny eny Andranomena, Galerie Corona Plaza. Raha ny eto Soarano aloha dia hojerentsika ny ato amin'ny farany ambany, ato no ahitana ireo karazana lamba mode afrikanina maro isan-karazany. Ahitana ihany koa salon de coiffure ary mivarotra ireo karazana tissage, perruque, vrai cheveux ny Chic by Fabiola za hitantsika ato amin'ny farany ambany ny efitrano hatrany. Misy ihany koa fanaovana ny onglerie. Raha hiakatra ato amin'ny riana voalohany isika, ato kosa no misy ny Chic by Fabiola chaussure. Ahitana ireo karazana kiraro maro isan-karazany amin'ny kalitao tena tsara. Na io any ankizy, na ho an'ny vehivavy, na ho an'ny lehilahy ihany koa. Aty amin'ny farany ambony rihana kosa no ahitanao ny Chic by Fabiola tendance. Ato no ahitanao ireo karazana tendance rehetra avy any ivelany arak'izay anarany izay. Arak'izany dia mitombo indray ny entana izay nahafantarantsika ny Chic by Fabiola satria ny mode afrikanina nahafantarantsika anazy ary amin'izao fotoana izao dia efa misy ihany koa ny Chic by Fabiola chaussure sy ny Chic by Fabiola tendance ka manentana antsika tongava amin'izao fa vonona indray anareo ny ekipan'ny Chic by Fabiola ety Soarano. Misy ihany koa prix de gros ho antsika te hiara hiasa amin'ny entana amidin'ny Chic by Fabiola dia aza misalasala manantony ety Soarano na miantso ireto laharana ireto. Ny page Facebook ny Chic by Fabiola, ny Chic by Fabiola First Boutique, ny Chic by Fabiola chaussure, ny Chic by Fabiola tendance. Chic by Fabiola, l'univers de la beauté. Rehefa zomataka izao ihany koa moa no anarantsika ny interview de la semaine izay vokaritry ny Honor TV miaraka amin'ny La Chasse Info ka ho amin'ity androany ity dia mahakasika ny Marthe Hervé izany interview de la semaine izany. Nampahery ireo olona rehetra manana olana tonga teo aminy ary manampy ireo mila fanampiana tamin'ny hatrany farany ny ainany Marthe Hervé. Tsy mahatsiaro arirana ihany koa izy nizara fampianarana tamin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara manerana nosy hatrany ivelany sy tamin'ireo fandarana natolony tao amin'ny radio vaovao masoa. Marobe ireo olon-tsotra mpiaino onjapeo, mpiray finoana, mpianatra nandray lesona avy aminy. Fehiny namela mamy sy lesona lehibe ho an'ny ankamaroan'ny malagasy Marthe Hervé izay nodimandry tamin'ny 7 ny volana desambra teo andro fitsingerenany taona natirahany ihany koa. Isika ny mety malahelo fa izy ihany efa faly hoy ny zanany Lamatoa Andry Razafindrakoto. Andeha hoarantsika ary izay. Israel
mpanompon'Andriamanitra Marta Hervé dia mpanompon'Andriamanitra be herimpo be fitiavana ary olona tia fanetretena tena manetry tena izy ary tia mizara ho an'ny hafa ihany koa ary zay fizarana ho an'ny hafa izay dia tsy manavakavaka mihitsy na avy aiza ianao na avy aiza fa rehefa mino an'Andriamanitra ray zanaka sy fandray masina dia tsy misalasala izy manampy anao. Ny asa fampandrosoana ny voninahitra Andriamanitra tsy ataony tsinitsinina mihitsy dia toratr'izany koa izao fanabeazana izao maro satria mba tia ampitainy amin'ny olona zany fikirizana zany io fitiavany ananany io mihitsy mahatonga anay rehetra lahatra hoe velolo manga isika. Marta Hervé aloha tena olona kristiana manana ny Jesosy Kristy ao anatiny izy dia izay mampatonga azy amin'ny zavatra ary ny zavatra nataony tia mitovy tena izy marina zany satria tsotra be ny zavatra teneny fa tena asany atao fa tsy kabary be dia be ny zavatra nataony ny asa nataony na resaka fanoratana boky na resaka fampianarana resaka fanaovana radio sy ny sisa. Dia Marta Hervé riavana mpampianatra fa tamin'azany io antsy io izy hanao radio évangélique dia tsy maintsy hoe ho tompon'andraikitra voalohany dia faharesan-dahatra izay napetraka ny tompo tao anatiny ohatra foana ny antsy matetika napetraka ny fampianarana mandritra ny iray taona farafakely fa nomba natao izy dia amin'ny efatra zany ny fifaliana amin'ny efatra dia fo maraina amin'ny olona tamin'izany tsika mbola tsy tahaka an'izao ny fandrosin'ny teknôlôjia fa tamin'izany zany Marta Hervé dia tena faly mihitsy izy amin'ny maraina be fo amin'ny efatra dia miaraka mideran'Andriamanitra amin'ny olona dia fifaliana mihitsy ilay hoe tsy nampianatra fa tena hoe nanokana ny tenany tamin'izay dikan'izay nefa to tsy mandray sara andeha ataontsika hoe karama izy zany mazatomasy fa amampampianatra azy dia tokony izay fa najanony zay dia Andriamanitra niay aho izy dia efa taty aoriana dia amin'ny alina be izy vao miditra antenne ohatra amin'ny fahalalana izay vao vita volamina atao dia dia miditra izany fifaliana reraka Marta Hervé valo alina miditra antenne miaraka amin'ilay feokira famantarany ary mita ohatra feokira ohatra ny ganagana kely mandeha zay fa tsy arovana an'ilay feokira dia izay Marta Hervé fa tonga amin'ny valo alina fa nareraka toy na ry Marta Hervé vao manomboka izay feokira zay ary votafototra amin'ny onjapeo izy tonga dia misina zavatra rehetra. Misy zavatra hoe mahafaly ahy koa dia tantaraiko anazy ary ny zavatra tena nahafaly azy fara teo tamin'iza efa izy efa marary io zany izy moa tsy manana rahavavy raita-po fa ny rahavavy ara-panano betsaka dia anisan'ny tena hoe tsy nety raha tsy nanao garde tany dia izao no nataony niadana izany no tena hoe rahavavy io dia izy manjaina azy ie fa zaho koa zany raha tsy mety raha tsy hoe tena hoe zavatra ilay izy ohatra menatra mahita hoe fotsy volo izy tsy hoe olo aminazy hoe tsy mateny fa miteny izy ao anaty faraliana zany ara mbola mampahery anao izy izay ilay izy dia avy eo koa za tena hita hoe tihira dia izao ohatra hoe atao volanao miadana amin'izany andro alina be zany. eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena kosa indray no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo naneo ny tsy fifaliany ny vahoaka avy ao Beni omaly noho ny fanapahan-kevitra izay noraisin'iseny any an-toerana ny alarobia lasa teo any amin'ny anafoanana ny fanatanterahana ny fifidianana izay tokony ho atao amin'ny alahady ho avy izao raha ny nambaran'iseny avy any an-toerana moa dia noho ny fianaky ny aretina Ebola no antony nandraisa izao fanapahan-kevitra izao fanadadiny TV5 Monde.
la panique. Telo andro mialohan'ny fifidianana any amin'ny République démocratique ny Congo amin'ny alahady izao nanao fihetsiketsehana manoloana ny vavahady nisy ny any an-toerana ireo vahoaka avy ao Beni Omaly manoloana izany dia tia fidanitra sy toraka lacrymogène no nasetrin'ireo mpitandro filaminana anaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana ireo teo anolohan'ny vavahadiny ity androm-panjakana ity ireto mpanao fihetsiketsehana ireto izay efa nianana akaiky ny fidirana tao amin'ity toerana iray ity vokany amampolony ireo maty sy naratra noho izany. Dia iny lafim-baovao iny ihany koa tompo-klasy tompoko vafy no antsika manakantona izao fampahalalam-baovao izao isahony ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao kosa ho amin'ny manaraka indray felo matompoko.